Tany ambadika tony vohitra tony no nisy ny fahafahana. Tantarako anareo fa tamin'ny fotoanan'ny fanandevozana dia maro ireo andevo malagasy avy any Afrika sy avy any Madagasikara noentina tato La Réunion hiasa tany amin'ny tanimpary. Rehefa andevo zany ianao dia mamokatra, tsy mikarama, mijaly, mandramaty. Na ianao, na ny zanakao, na ny fianakavianao. Maro no nitrotra sy nanohatra an'ireo ary anisan'izany i Mahafaty, anaran'ity toerana ity. Mizara roa le izy, misy milaza hoe Mahafaka, misy milaza hoe Mahafaty. Satria nahoana? Nitolona ho an'ny fangejana izy ka nandositra taty an-tendrombohitra. Rehefa tonga taty dia niaina nijaly mafy, afaka fa nijaly satria tsy afaka nanandrehatra avokory aza sao hitandreo mpanenjika ny setroka. Ny mpanandevo raha teo dia nandefa tafika hanenjika azy ka izay tratra rehetra dia noboriny lohany na ny sofiny ka nientiny naseho ny andevo hafa nataony hoe metse mahery fa zay mihetsika eo dia tapaka ny lohany. Mahafaty ny anaran'ity toeran'ity noho izay mahafaka ihany koa. Atao hoe lasa ny fanandevozana fa mbola misy endriny maro izy amin'izao, fangejana manjo antsika. Ny mahery dia manohatra ny rano, ny malemy dia manaratra ny rano, fa ny kinga mahavily reny rano. Amin'ny geja manjo antsika. Ianao ve le mahery toa andro mahafaty sy mahafaka masa manohatra ny geja manjo anao mba ho afaka hanananao ny tena fiainana? Sa ianao le malemy manaratra ny rano ka voageja paterahana, geja amin'ny fahazazana ary voageja mandramaty? Sa ianao le kinga toa andry Nelson Mandela masa mitolona ka mahavily reny rano, mahasoratra tantara-pirenena? Toy ireo martyrantsika, Jacques Rabe Mananjara, Jean Ralaimongo.